Oyeom konjithi, ongeom dhudhungo, yeom nanjahiwo, muyuni mwanam kwao. Ivavaka asika eto avokoa. Tsy misy toanao tokoa ry Jesosy Tompo. Fa mpitarika mahay ianao ary mpamonjy izay tsy misy mahasakana. Faly izay satria efa nasehonao taminay zany fitiavanao zany, efa nasehonao taminay zany herinao zany, mba hahatonga nahino izay toky ianao, tahaka ny nataon'ny mpanomponao hatramin'izay, anisan'izany Martin Luther. Ampahery zay mba hijoro amin'ny fonanao tokoa eo amin'ny fiainany manontolo, hiaina tokoa amin'ny fitiavananao. Ampahery zay mba hitoetra eo aminao ary hijoro ho vavolombelonao amin'ny fiainany manontolo. Isoro eo aminay Jesosy Tompo, izay rehetra mampisaraka anay aminao, izay rehetra ihany koa mampisaraka anay amin'ny namanay. Ianao nangatana aina vao anay mandrakariva eo amin'ny fiainany manontolo. Anehoy ny voninahitra ao zay, ahafahanay mijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny herinao. Amin'ny ara-masina sy mahafonjy nangatana izany Jesosy. Amen. Ny lohahevitra izay noraisina amin'ity anio ty dia ny toetra fakatahaka teo amin'ny Martin Luther. Ny toetra fakatahaka teo amin'ny Martin Luther. Ho antsika Lutheranina, ny tena fakana tahaka indrindra, ny tena modelitsika tsara indrindra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Kanefa azontsika tao ihany koa ny makatahaka ireo olon'Andriamanitra izay niaina tokoa tamin'ny finoana. Io nambaran'ny Paoly apôstôly hoe manahafa ahy tahaka ny anahafako any Kristy. Ka ny fampianarana tsotsotra izay entina eto amintsika eto dia ny toetra fakatahaka teo amin'ny Lutera. Andro vitsivitsy talohan'ny nahafatesan'ny Lutera tamin'ny 1950 dia nisy taratasy nosoratana izay hita tao am-paosiny tamin'ny fotoana izay nahafatesany. Dia rehefa mivakina ny taratasy dia anisan'ny voasoratra ao ny hoe isika rehetra dia mpangataka avokoa, mendiant amin'ny teny frantsay. Ahoana no ahavitany lehilahy anankiray izay mihevitra ny tenany ho mpangataka, mihevitra ny tenany ho tsinitsinina na vita asa lehibe? Satria tsy teo anivon'ny fiangonana ihany niteraka fiovana lehibe, ny réformation na fantsipivavahana izay nataon'ny Lutera, fa manerina zao tontolo izao. Satria teo amin'ny lafin'ny literatiora, teo amin'ny asa printy ihany koa, tena niteraka fiavaozana lehibe teo amin'izao tontolo izao ny réformation na fantsipivavahana izay nataon'ny Lutera. Raha hijery atsipiriany ny toetran'ny Lutera isika dia ho hariva ny andro. Fa misy toetra telo lehibe izay asongadina na ambara amintsika amin'ny teny io ty. Ny voalohany dia izy niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra. Tena niaina tokoa tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra Lutera. Misy ten'Andriamanitra izay fanevantsika Luteranina moa, satria io no anisan'ny tena mamin'ny Lutera indrindra, dia ny Romanina toko voalohany andininy fafito amby folo. Romanina toko voalohany andininy fafito amby folo ny tapany farany manao hoe amin'ny ran'i Jesosy, ny marina amin'ny finoana no velona. Tsy anazavan'io aho fa mbola isy ny fampianarana izay entina eto amintsika eto, fa ny teny ambara dia ny hoe tsy nitondra fiainana ho an'ny Lutera ihany ny finoana, fa nitondra ihany koa fiovana teo aminy. Anisan'izany ny fatokiny an'Andriamanitra izay niseho tamin'ny fahasahiny. Lutera izay nanana toetra menamenatra ary teo ihany koa niaina tamin'ny tahotra, satria tena notezaina tamin'ny finonompoana ny olona tamin'izany fotoana izany, no indro tonga lehilahy say satria na dia maro aza ny nanohitra azy, na dia teo aza ny fanenjehana azy, ary na dia teo ihany koa aza ny fifona ny aina, dia afaka nijoro Lutera, niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra Lutera.
tamin'ny 3 janoary 2020 dia nailika na nisorona tsy ho isan'ny fiangonana tsony Lutera, zany hoe ny excommuniena, zany hoe tsy isan'ny fiangonana tsony izy. Samy hafa ny hoe excommuniena sy ny hoe ato ny hoe ato dia vita izana iny ao anivon'ny fiangonana. Fa ny hoe excommuniena dia tsy isan'ny fiangonana tsony, tsy isan'ny zanak'Andriamanitra intsony. Roa volana taorin'izay ny volana Marsa dia niatrika ny fitsarana azy tao Worms na Worms Lutera. Ary koa ny namany maro, aza mankany ianao Lutera satria fantatr'izy ireo tsara fa fanameloana ho fato ny andra Luterana. Inona ny valiteny izay nambaran'ny Lutera? Na dia maro tahaka ny tafo kapila aza ny devoly an'ny Worms dia hoany aho. Aleo Lutera ho faty fa Jesosy kosa ho velona. Lutera niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra. Mipetraka amin'ny fanontaniana manoloana izany hoe inona nahatonga ny Lutera nanana izany fahasahiana izany? Inona nahatonga ny Lutera niaina izany tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra izany? Ny antony dia satria velon'ny tenin'Andriamanitra izy. Velon'ny tenin'Andriamanitra Lutera. Tena niraisiny tokoa ny tenin'Andriamanitra, nitokiany tokoa ny tenin'Andriamanitra, niainany tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ary io mahatonga antsika protestanta manao hoe soratra masina irery ihany. Raha voazavatra mifanipaka amin'ny soratra masina dia lavon'ny Lutera. Babon'izany tenin'Andriamanitra izany Lutera. Ka dia tonga say izy. Kanefa tsy ny tenin'Andriamanitra ihany na tonga ny Lutera ho say, fa niaina tamin'ny mivavaka ihany koa Lutera. Tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy, fa nivavaka mandrakariva, zany hoe niankina mandrakariva tamin'Andriamanitra Lutera. Maro ny nivavaka izay nataony, fa anisan'izay nisongadina nivavaka izay nataony Ray Andro mialohan'ny fanameloana azy. Mandritry ny alina izy dia tsy nitsahatra nivavaka, ampahany amin'ny vavaka izay nataony. Hoy izy: raha mijery ny zava-misy aho dia efa vita ny amiko, efa voatonona ny fitsarana. Andriamanitro, hazony eo aminao aho manoloana ny fisainana sy ny fahendren'izao tontolo izao. Ampahire zao Andriamanitro, tongava ianao. Vonona ny amen'ny aiko aho toy ny zanak'ondry, satria mari-potitra ny antony anaovako izany. Anao izao ady atrehako izao fa tsy ahy, tsy te hisaraka aminao mandrakizay aho. Raha tsy maintsy ho potika sy ho rava ny vatako na ny tenako, izay noforononao, izay satananao, ny fanahy kosa dia anao ary anao mandrakizay. Amen. Asehon'ny Lutera amin'izany ny fatokiny an'Andriamanitra. Ka na dia ao anatin'ny fotoa tsarotra izy dia tsy mitsalasala izy, miantoraka amin'Andriamanitra. Eto mampatsiaro an'ny Nehemia tamin'ny fotoan'andro, fa rehefa nampiorohoro ny fahavalo ny nakana ny fanaovana manta ny Jerosalema, dia indro Nehemia fa niantoraka tamin'Andriamanitra hoe fantatrao zao zavatra mahazo ahy izao. Ary rehefa vita mivavaka dia hoy Nehemia hoe moa ny lehilahy tahaka ahy tokony handositra va. Lutera niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra tokoa. Tsy niankina tamin'ny herin'ny tenany izy, tsy niankina tamin'ireo olona izay fantany izy, satria nisy ihany koa olo-mpanjakana izay fantany. Fa ny ankinan'ny Lutera dia Andriamanitra irery ihany, Jesosy irery ihany. Ny faharoa dia niaina tamin'ny fanetretena Lutera. Na dia nanam-pahaizana ary Lutera, azontsika jerena ny biografiany any amin'ny internet ihany sy any amin'ny boky ihany koa, tena nanam-pahaizana Lutera. Na dia nanam-pahaizana ary izy, na dia nahay ny fandray tamin'ny hafa aza izy, tsy izany no zava-dehibe taminy, fa nanetry tena mandrakariva teo amin'Andriamanitra izy. Ary niseho ihany koa izany tamin'ny fanajan'ny hafa. Fa na teo aza ny fanenjehana azy, rehefa mamaky ny taratasy izay soratany isika, na ho any amin'ireo mpiara-miasa izay manenjika azy zany, na ho any amin'ny papa ihany koa zany, tena feno fanajana ny taratasy izay soratany Lutera. Izany dia noho ny fanetretenany. Ny tena isany isehoan'ny fanetretenan'ny Lutera dia ny fiankinany tamin'Andriamanitra.
ny fiankinany tamin'Andriamanitra. Izany fiankinany tamin'Andriamanitra zany dia fanehoana fa tsinotsinona izy. Ny fiankinany tamin'Andriamanitra zany dia hanehoany fa tsy mahefa na inona izy raha tsy eo Jesosy izay nifidy azy mampahery azy. Nisy fotoana nisy fihetsiketsehana izay nataon'ny olona ary ny réformation izay nitarihan'i Lotera no nentin'ny olona nanaovan'izany. Nanoratra taratasy Lotera izay atao hoe fahababoana babiloniana. Hoy izy: manoratra ho anareo aho mba tsy ho avadikareo ho resaka politika, tolona politika na tolona sosialy ny fanavaozana izay nataoko ho Lotera. Tsy ihany fampianarako ho Lotera, ary tsy izaho ihany koa no maty voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany mangataka aminareo aho, aoka tsy ny anarako no ampiasaina amin'izay zavatra rehetra tao fa ny anaran'i Kristy. Ary nolaviny ihany koa ny révolution izay nitranga tamin'izany fotoana izany, satria nisy ny révolution izay nitranga izay natao tamin'ny anaran'ny fiangonana. Dia nisy moa zany ny fandoroana trano, hatramin'ny trano fiangonana nodoroana tamin'izany fotoana izany. Nitomany Lotera manoloana izany, niaina tamin'ny fanetretena Lotera, ary tena fianarana lehibe ho antsika izany fiainana tamin'ny fanetretena izany. Ny fahatelo dia olon'ny asa Lotera. Olon'ny asa Lotera. Haitsika loatra ny teny izay nambaran'i Lotera hoe raha toa ka fantatro fa ho avy rapitso Jesosy Kristy, androany aho mamboly paoma, izany hoe amin'ny fotoana izay atongavan'i Jesosy dia hitany eo fanaovana ny asany aho. Izay moa mahatonga ny Loteranina entanina mba hamboly azo amin'izao fankalazana fahadimanjato taona ny réformation izao. Ary tao anatin'ny fotoana izay nanaovan'ny asan'Andriamanitra no nahafatany Lotera, satria niainga avy any amin'ny tanàna anankiray izy andeha hampihavana olona avy any amin'ny tanàna anankiray no tratra ny fahafatesana. Diso aho, avy nampihavana olona tany amin'ny tanàna anankiray izy no tratry ny fahafatesana. Tao anatin'ny asa no nahafaty an'i Lotera. Raha ny boky izay nisoratany dia maro, fa rehefa nijery an'ireo document isan-karazany aho, ao anatin'ny ray andro Lotera mahavita manoratra boky 100 pejy. Betsaka izany. Misy an'ilay hoe asan'i Lotera moa na hoe œuvre de Lotera, tena maro tokoa satria misy 50 samy matevina be avokoa. Anehoany fa tena miasa izy, ary tsy mba nandanindany foana ny fotoana izay nomen'Andriamanitra azy izy, fa niasa mandrakariva, satria fantany fa ny antom-pisiany mino dia ny anompo an'Andriamanitra. Io moa ny nambara tamin'ny ten'Andriamanitra teo hoe isika tsy maintsy manao ny asa raha mbola atoandro ny andro. Ny fahaizana sy ny soa rehetra izay nomen'Andriamanitra an'i Lotera dia nampiasainy avokoa mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tsy nataony ho antenany izany, fa nataony ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Araka nambara teo, tena manam-pahaizana Lotera, tena manam-pahaizana izy, ary ny kendren'irainy taminy dia izy ho tonga mpahay lalàna, sady nianatra lalàna izy, mahay resaka psikolojia izy, sy ny sisa, filozofia maromarina kokoa. Kanefa izany fahaizan'ny Lotera izany dia netiny nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Torako izany koa ny fahaizan'ny olona, satria nisy olona izay nanaiky ny fampianaran'i Lotera, anisan'izany Frédéric Lahendry, tsy netiny rehariana zany, tsy netiny nanjakazaka teo anivon'ny fiangonana zany, fa netiny zany nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Lotera nampiasa ny soa izay nomen'Andriamanitra azy mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy nitsahatra niasa Lotera hatramin'ny farany. Tena fakatahaka Lotera. Tamin'ny fotoana izay efa kaikaiky moa ny fahanterana, dia nantany ny vadiny hoe anahoana reny fiangonana raha tsy otsony ianao. Dia hoy Lotera hoe rehefa lasa Lotera, Andriamanitra afaka manangana Lotera 12 ho azy. Anisan'izay isika Loteranina ankehitriny, atsangan'Andriamanitra isika ho vavolombelon'ny finoana, atsangan'Andriamanitra isika hanao ny asan'Andriamanitra ihany koa tahaka nataon'i Lotera fa izay.
rafitinina ary ny fampianarana izay entina amintsika androany dia ny hoe ohatra fakatahaka tokoa Lotera. Nena tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra izy. Nahatonga azy nena tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra dia noho izy nilona tamin'ny tenin'Andriamanitra. Nena tamin'ny fanaitretena Lotera. Izany dia azony ihany koa avy amin'ny fandiniana tenin'Andriamanitra satria fantany fa tsy ny fahatsarana ny famendrihany no azahoany famonjeny sy ahavitany ny ason'Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra reriany zany, fahasoavan'Andriamanitra reriany zany. Ny fahatelo, olon'ny asa Lotera. Ka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy, ny fahaizana izay nomen'Andriamanitra azy dia samy nampiasainy avokoa mba hanompoana n'Andriamanitra. Dia ny tompony eno mampahery antsika ka ahafahantsika mijoro vavolombelon'i Jesosy tahaka ny nataon'i Lotera fahizay. Ivavaka isika. Mahafaly n'Andriamanitra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao no fitiavanao. Sotronao izay satria tsapanay fa miasa tokoa eo anivon'ny fiangonana ianao mba hahatonga ny fiangonana hizara ny famonjenao, hiaina ny famonjenao ihany koa. Ampaherezo izay mba ho vavolombelonao tokoa, hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo tahaka natao mpanomponao fahizay. Mino izay Jesosy Tompo, fiainao nampitombo anay amin'ny fonanao ka ahafahany mantanteraka izany ho voninahitry naranao. Amin'ny naramasina sy mahavonjy no angatana izany. Amen.